mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Tsika ariavako malalaka tyty talata fa 20 ny volana febroary ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny pistily voalohany nosoratan'ny jaona voalohany toko 5 jaona voalohany toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mihiny fa Jesosy no Kristy dia nateraka Andriamanitra ary zay rehetra ty izay nateraka dia ty izay naterany koa. Izao no afantarantsika fa ty ireo zanak'Andriamanitra isika dia nitiavantsika n'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao ny fitiavana n'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ny fahatelo ny tapany faharoa tsy mavesatra ny didiny. Zao ny eto no milaza fa tsy mavesatra ny didin'Andriamanitra. Inona moa ilay ambaran'ny Jaona hoe mavesatra? Inona ny tenena amin'ny hoe tsy mavesatra ilay didin'Andriamanitra? Nahoana ny tsy mavesatra? Inona ilay hoe mavesatra? Atao ka mijery ny voambolana nampiasain'ny Jaona itsika na ny voambolana nanoratana ny epistilin'ny Jaona eto amin'ny din'ny 7 amin'ny toko 5 hoe tsy mavesatra ny didy dia mpamary toetra anankiray izay avy amin'ny teny hoe Barus. Teny hoe Barus izay nazahoana ny teny hoe Baria. Baria izay milaza hoe amin'ny teny Grika io resahantsika fa tsy Baria amin'ny teny Malagasy akory. Baria izay milaza hoe mavesa-danja. Mavesa-danja na koa mavesatra ka miteraka fangiry firiana na mavesatra ka miteraka zavatra lafo vidy na mavesatra ka miteraka zavatra fahasarotana. Zay le teny hoe Barus. Paoly dia efa nampiasa ny voambolana io ao amin'ny Koritiana 2 toko 10 miteny manao hoe ny epistilinay dia mavesatra sy mahery. Mavesatra io le Barus zany hoe mavesa-danja raharay aza mampangiry firy satria teny mahery zay le Barus. Amin'ny Matthieu koa nampiasa an'io toko 7:24 mame entana sady mavesatra ny sarotra. Sady entana mavesatra io zany lay hoe lanja indray ny resahanao ka miteraka mavesatra miteraka avizanana, mavesatra tsy zaka, mavesatra miteraka fahatrotrahana rabatana saranofo mihitsy. Ny asan'ny apôstôly toko 2:20 dia mampitany Barus indray na hoe mavesatra amina hoe zavatra masika. Ny teny Paoly hoe ambody masika. Bare sy nampiasainy zany hoe mavesatra miteraka toy ny masika, mavesatra miteraka fahasimbana, mavesatra miteraka fandravana mihitsy ary. Ao amin'ny apôstôly toko 2:17 koa dia mavesa-danja Barus dia mbola milaza koa hoe lehibe indray. Zany hoe mavesatra lehibe ka manjary mibahana, lehibe ka manjary tsy manome toerana ny zavatra fa lehibe ka mavesatra manjary mivelatra ka manjary tsy afa maka toerana loatra. Malalaka be zany raha mijaona eto miteny manao hoe tsy mavesatra ny didin'Andriamanitra. Lay tsy mavesatra dia izao azo atao hoe tsy mangiry firy, tsy miteraka fangiry firiana, tsy mibaha toerana ka manjary tsy afahana mivelatra, tsy hoe miteraka koa ataontsika koa hoe fahasimban'ny fiainana, tsy miteraka faharavan'ny nofo, tsy miteraka olana, tsy miteraka zavatra lafo vidy, tsy zavatra sarotra tanterahina. Zay le atao hoe tsy mavesatra. Nahoana ary no dia antsoron'ny Jaona tahaka izany lay lalàna na ny didin'Andriamanitra? Tsy zay no ijereny ny testamenta taloha ny didin'Andriamanitra. Didin'Andriamanitra dia tena mavesatra mihitsy raha ao amin'ny testamenta taloha.
fa nahoana no jaona hoe tsy mavesatra angely izy tokony ho vitanareo angely izy tokony ho voajanareo angely izy tokony ho azo tanterahina angely izy tsy hoe zavatra tsy azo tanterahina tsy hoe zavatra tsy mety vita tsy hoe zavatra mibahana ny fotoananareo na miteraka volabe na miteraka fahasambapiainana na miteraka faharavana na miteraka fangiry firinana miteraka ranomasona tsy zay lefa le didin'andriamanitra fa ahoanany tsy hanaovanareo ny didin'andriamanitra ahoanany tsy aterahantsika ny didin'andriamanitra de raha mamaky tsara ny teolojianjaona isika epistily io de mazava fa satria lay didy de fa Jesosy nanatanteraka azy teo amin'ny toerana misy atsika hoy Jesosy ray maka tamin'ny toriteniny manao hoe fa izaho dia tsy tonga andrava ny lalàna zany hoe tsy tonga anafoana ny lalàna sao nareo mieritreritra manao hoe iza Jesosy tonga dia de tsy ila itemana hoe tsy ilaina tsony ny lalàna tsy zay mihitsy io Jesosy raha ohatra ka tonga aho hanafoana ny lalàna dia misy incohérence ao amin'Andriamanitra manjary lasa tsy mety zany satria manjary Andriamanitra nanome ny lalàna raha tonga Jesosy andrava ny lalàna de hafahafa be mihitsy toy ny mandrava ny zavatra efa natsangany Andriamanitra ary tsy fanaon'Andriamanitra zany toy ny diso zany Andriamanitra raha nanome ny lalàna raha ohatra karavan'i Jesosy ny lalàna toy ny manao zany Andriamanitra hoe ohatra diso ary Jesosy nanome an'le lalàna ny olombelona fa mandehana anao de ajanony any io lalàna io foany io lalàna io tsy zay mihitsy ny tongavako Jesosy tsy andrava ny lalàna mihitsy tsy andrava ny didy hoe aza mamono olona aza mitsangatsanga aza mangalatra aza manao olombelona mandainga aza manandriamanitra hafa aza manajany andro sabata ajaondray aman-dreninao tsy andrava an'izay mihitsy aho Jesosy fa izao hanatanteraka an'izay no antondihako izany hoe iza mihitsy no hanatanteraka n'io lalàna io tsy vitanareo io lalàna io tsy hainareo nanaja n'io lalàna io mety ho vitanareo ny tsy mamono olona fa zao ny tsy riritra ny zavatra ny namanareo ihany ianareo mety vitanareo ny tsy nitsangajanga fa zao nanao vavolombelona mandainga ihany ianareo na mafilainga na nitatra na koa mety vitanareo ny tsy namono olona fa izao tsy nanaja ray aman-dreny ianareo ary rehefa diso amin'ny anankiray ianareo hoy ny epistily nsoatan'i Jakoba de diso amin'izy rehetra ary zay mahatongany hoe tsy nisy olona nahatanteraka tsy nididy folo ihany fa ny sitrapon'Andriamanitra manontolo mihitsy de tsy nisy olona nahatanteraka azy na iray aza de tonga aho Jesosy hanatanteraka an'io lalàna io iza mihitsy no nondrahan'Andriamanitra hoe mandehana anaka tanterao io lalàna io zany hoe Jesosy tonga hanatanteraka ny lalàna de inona ny akon'izay ho jaona lasa tsy mavesatra tsony lay lalàna tsy mavesatra lay lalàna satria izay rehetra mino an' Jesosy de izao toy ny mahatanteraka ny lalàna ahoana zany amin'ny alalan'ny finoko an' Jesosy no ahatanterahako ny lalàna Paoly manazava manao hoe izy ny antsoina hoe mino an' Jesosy de olona mitafy an' Jesosy raha mijery azy zany Andriamanitra satria mino an' Jesosy raha mijery antsika Andriamanitra satria mino an' Jesosy tsika de izao tsy isika lay mpanota no hitan'Andriamanitra fa ny fahatanterahany Kristy no hitan'Andriamanitra eo amintsika zay mahatonga Martin Luther manao hoe itsika nge tsy hoe marina fa itsika no amarinina isika ary tsy no amarinina hoe eny ary tsy maninana tsy vitanareo ary lay lalàna tsy maninana tsy najainareo fa de akipoko ny masoko hoe Andriamanitra na tsy vitanareo ary lay lalàna fa de atao ahoana moa fa de olombelonareo ka de tsy maninana tsy vita lay lalàna tsy zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra raha izay de misy incohérence andray amin'Andriamanitra hafahafa ndray Andriamanitra fa izao tsy nanaiky mihitsy Andriamanitra ny tsy hanatanterahantsikany lalàna tsy ao amin'Andriamanitra mihitsy no hoe azo tsy tanterahana ny lalàna fa izao no Jesosy de Jesosy nanatanteraka n'lay lalàna teo amin'ny toerana misy atsika ka rehefa mijery itsika Andriamanitra de tsy itsika no hitany fa Jesosy no hitany zay mahatokany hoe no amarinina no ny am' Jesosy isika ary satria zany Jesosy no nahatanteraka n'lay lalàna teo amin'ny toerana misy atsika izay rehetra manana an' Jesosy dia afaka amin'ilay fanamelohany lalàna mazava ny tenin'ny Paoly ao am' Jesosy no mahatonga antsika afaka amin'ny fanamelohan'ilay lalàna toy ny mahatanteraka ny lalàna rehetra isika amin'ny alala ny finoantsika an' Jesosy
ny olona mino an' jesosy zany tsy midika rehefa femana hoe efa mino an' jesosy zany dia afaka tsy manaja n'lay lalàna zany satria jesosy ny efa nahateraka le rana diso zay ho paoly tsy zay mihitsy no hevitry ny hoe fahasoavana tsy zay mihitsy no hevitry ny fahasoavana hoe no amarinina tamin'ny alalan'ny finoanan' jesosy isika hany ka rehefa mijery an' jesosy andriamanitra de zao hita ao am' jesosy isika de hoy jaona manao hoe hitanareo efa maivana lay lalàna am' lafiny hoe satria fahasoavana no andehanantsika fa tsy araka ny lalàna itsony ary amarinina amin'ny finoana am'izay isika fa tsy amarinina amin'ny asa ny lalàna itsony zany hoe mino an' jesosy tsy mino an' jesosy any zao no olana aloha voalohany indrindra amin'ny maha kristianina fa tsy hoe nanaraka ny lalàna ve sa tsy nanaraka ny lalàna tsy zay zany aloha ny voalohany fa ny hoe mino an' jesosy ve sa tsy mino an' jesosy zay rehetra mino ny zanaka de afaka amin'ny fanamelohana fa zay rehetra tsy mino ny zanaka de le olombelona mpanota izay disony ny lalàna miariary sy mianjanja ao anatren'andriamanitra de zay mahatonga ny jaona miteny hatrany am' jaona toko vatelo andininy fainambiny folo fa toy izao ny tiavan'andriamanitra zao tontolo zao mena ny zanatokana mba tsy ho vezitra mino azy fa andriamanitra naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao tsy anameloka izao tontolo zao fa mba hamonjeny lay voambolana hoe hamonjeny io anamarinana io voambolana hoe hamonjeny io hanasitranana io am'lay vokatry ny fanamelohany lalàna tsy ny lalàna akory ny diso raha nameloka atsika fa ny fahotana ny lalàna ny nampiariary atsika ny sitrapon'andriamanitra nampiary atsika fa mpanota isika fa ny fampiariariny ny lalàna ny fahotantsika tsy nidikatsika ho marina mihitsy fa naseho ny lalàna hoe mpanota isika de atreo ihany ny asa lalàna fa tsy nitondra fa nasitranana ny lalàna de nampiariary fotsiny hoe tena mila famonjena isika fa tsy nahavonjy atsika fa jesosy no nanamarina atsika nanasitrana atsika nanafaka atsika tamin'ny ota satria izy no nananteraka n'lay lalàna de tsisy ninona azony ota atao amintsika itsony satria nahoana satria jesosy nananteraka n'lay lalàna ahoana no azahoantsika le fanamarinana am'lay lalàna de tsotra ny finoanan' jesosy fantahina mipetraka zany de izao mino ianao sa tsy mino izay mino de afaka amin'ny fanamelohan'ny lalàna tsy hoe afaka amin'ny fahotana ihany fa afaka amin'ny fanamalohan'ny lalàna zay mahatonga atsika protestanta mitemana hoe sola fide sy ny sola gracia de tsy misaraka mihitsy ny fanamarinana amin'ny finoana sy ny fanamarinana amin'ny fahasoavana sy ny solosy kristosy ao amin'ny kristy irery ihany de tokotelo masan'andro miantoka ny fanamarinana atsika amin'andriamanitra jesosy kristy irery ihany hoe martin luther solosy kristosy fahasoavana irery ihany sola gracia ary ny sola fide zany hoe ny fanamarinana amin'ny finoana rehefa azonao tsara zay de hoy jaona manao hoe te azo tanterahana ange zany azonao tanterahana am'izay nge zany ny sitrapon'andriamanitra ay le izy ao am' jesosy nandraisanao azy izay rehetra mandray an' jesosy nandray an' jesosy tompo sy mpamonjy fe ianao de jesosy no anampy anao amin'ny fanatanterahanao ilay sitrapon'andriamanitra jesosy zany mijeren'andriamanitra zay mahatonga ny hoe fahasoavana de ho amarinina am'le fahasoavana am'izay zany ianao dia hotoana manao hoe zay nge mahazava-dehibe aloha eny fahasoavan'andriamanitra mahatoy izao ahy raha ohatra ka ny lalàna no nijerena ho paoly de zao efa maty aho satria nahoana satria nanenjika namono olona tsisy nataoko ho paoly am'y raha ary amin'ny olona rehetra eto amboniny tany de zangamba mimpanota voalohany indrindra fa no amarinina noho ny amin'ny fahasoavana no ny amin'ny rahan'ny kristy de marina teo anatren'andriamanitra no zany de hoy jaona manao hoe aikai tsy mavesatra ny lalàn'andriamanitra tsy mavesatra ny didin'andriamanitra fa izao inoy jesosy aloha zay rehetra mino an' jesosy aloha de amarinina andriamanitra ny lalàn'andriamanitra de zao hoy jaona ny inonareo zay ny rahany ny sitrapon'andriamanitra de zao aloha voalohany indrindra ny inonareo zay rahany aza mieritreritra manao ny sitrapon'andriamanitra voalohany indrindra dia ireto didy be debedebedehibe reto tsy hoe tsy sitrapon'andriamanitra kory fa sitrapon'andriamanitra fa ny sitrapon'andriamanitra voalohany indrindra aloha hoy jaona de zao hoy jesosy aza moa ao amin'ny fiazantsaraka ny jaona de ny inonareo fa naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo zao izy raha vantany tsy inonareo fa naniraka ny zanany andriamanitra de efa tsy manao ny sitrapona nareo izay rehetra mino
fa zanak'andriamanitra jesosy de manomboka amin'ny finoana ny fanatanterahana ny sitrapon'andriamanitra. Voalohany zay ry havako, zay ry tsy mavesatra ny didin'andriamanitra satria Jesoa no namonjy antsika. Jesoa no nahatanteraka ny lalàna ho azy rehetra mandray sy mino an' Jesoa. Fa ny faharoa de zao, tsy mavesatra koa io lalàna io satria didim-pitiavan'i Jesoa io. Rehefa nitanterahin' Jesoa ilay lalàna be dehibe ny sitrapon'andriamanitra ray manontolo ny tanterahin' Jesoa, dia Jesoa indray rehefa aveo namitrina ilay lalàna. Nitanterahin' Jesoa ilay lalàna dia nanome didy vaovao Jesoa. Nanome didy vaovao Jesoa, ary io no averimberin'ny Jaona. Nitanterahin' Jesoa zany, noentin'ny Jesoa ilay lalàna, noentiny tao amin'ny hazo fijaliana, tany hotan'ny olona rehetra, nitanterahany ilay lalàna de zao namoaka lalàna vaovao Jesoa, didy vaovao Jesoa, izay mamitina, tsy mandrava irererana voalohany akory, mazava ho azy, fa mamitina ireo lalàna ireo. Toy hoy Jesoa manao hoe didy vaovao no omeko anareo, de mba hifankatiavanareo. Zao no amitinana ny lalàna hoy Jesoa, tiavo Andriamanitra, de tiavo ny olombelona ohatranao, tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, tiavo ny mpiarabelona aminao, de tiavo Andriamanitra, topoy amin'ny fonao rehetra izy, topoy amin'ny sainao rehetra izy, topoy amin'ny fanahinao rehetra izy, topoy amin'ny herinao rehetra izy, tiavo amin'ny herinao rehetra izy, de tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. De Jaona manao hoe azo tanterahana ange zany ho Jaona, tsy mavesatra ange zany. Ina tsy mampavesatra azy? Amin'ny lafiny hoe ao amin'ny Jesoa no anatanterahantsika ny lalàna, dia manjary fitiavana aloha ny voalohany hanatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ve aloha anao sa tsy tian'Andriamanitra? Tia mipiarabelona aminao ve anao sa tsy tia mipiarabelona aminao? Ny dikan'izany de izao, tena azon'ny kristianina tanterahana ny didin'Andriamanitra satria fitiavana an'Andriamanitra ny voalohany, fitiavana namana ny faharoa. De inona no miteraka rahatrapo amin'ny hoe matiantoka ve ianao raha tian'Andriamanitra, lany vola ve ianao raha tian'Andriamanitra, mibahatoerana eo amin'ny fiainanao ve ny fitiavana an'Andriamanitra, manelingelina anao ve ny fitiavana an'Andriamanitra? Mifanohitra amin'izay mampivelatra anao ny fitiavana an'Andriamanitra, mampasambatra anao ny fifankatiavanao amin'ny mpiarabelona aminao, mampilamina anao aza. Ny tenin'ny Paoly, raha azonao atao dia ataovy izay hiavanana amin'ny olona rehetra, mandrindra ny fiainanao sy mampilamina ny fiainanao mihitsy aza ny fiaina miaraka amin'Andriamanitra. Noho izany de zao tsy mavesatra ny didin'Andriamanitra. Adosoana zany mieritreritra manao hoe eta mavesatra ilay didin'Andriamanitra. Aminao eta mavesatra ilay didin'Andriamanitra satria heverinao fa ny nofinao na ny herinao no entina manateraka ny didin'Andriamanitra. Raha izay de mijanona amin'ny testamenta taloha ianao de zioga ilay didy, miferinaina ianao, miferinaina anao isaky ny anao rakitra satria manisa hoe aiza indray le ampafolony teo. Miferinaina ianao anao ny fanatitra ao an'Andriamanitra, miferinaina ianao de anateraka hoe ay sabata indray andro, mampiferinayna anao tahaka ny fiarotany zanak'Israely aina tamin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izao rehefa ao amin'ny Jesoa de lasa tsy mampiferinayna intsony ilay izy, fa lasa fifaliana satria fifankatiavana, satria fitiavana ny ivon'ilay lalàna, ilay sitrapon'Andriamanitra. Tsy mavesatra ny didin'Andriamanitra. Fahatelo, satria ny didin'Andriamanitra de manjary lalana sy maridalana ahatongavantsika ao amin'ny tsony hoe fiainana. Ao amin'ny testamenta taloha de ao amin'ny Jiosy dia reto zavatra roa na telo lehibe reto no manamarika ny fivavahana Jiosy. Ny voalohany de ny lalàna voasoratra sy ny tadidinam-bava. Ny faharoa ny tempoly. Ny fahatelo dia ny fisoronana maro samihafa ao anatin'izany sy ny fomba mpivavahana maro samihafa. Reo de isan'ny zava-dehibe ny fivavahana Jiosy. Fa rehefa tonga fivavahana kristianina dia hoy Paoly manao hoe eny tsy le tempoly tsony ange ny zava-dehibe fa ny tenanao ny tempolin'Andriamanitra. Tsy le sorona ange ny zava-dehibe fa ny sorona efa nataon'i Jesoa. Jesoa no efa sorona de atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra na anao le tempolin'Andriamanitra. Ary le lalàna hoana zany? Le lalàna de zao le fanahy masin'Andriamanitra efa mitoetra ao anatinao. Io fanahy masin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao io no mitarika anao ahatanteraka ny lalàna
araky ny sitrapon'Andriamanitra ao am' Jesosy. Ry afako malala ho Jaona eto zao no izy ozy fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra teny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ry afako malala tsy zavatra mampatahotra anao zany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy zavatra mampangiry firy anao zany sitrapon'Andriamanitra, tsy zavatra ataovy eo amin'ny teny frantsay hoe impossible aminao za mahanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, satria rehefa ao am' Jesosy ianao ka tia an'Andriamanitra, tia namana, dia manomboka eo i Paoly ny fanatanterahana ny lalàna. Fa lay manao hitasika am' Romanina toko fahavalo, tsy Jaona ihany nanao an'io fa i Paoly koa nanazava an'io ao am' Romanina toko fahavalo, zay averimberiny Paoly mihitsy ny zao ange izay tia de mahatanteraka lalàna, izay tia an'Andriamanitra de mahatanteraka lalàna. Ozy amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo toko fa telo ambin'ny folo amin'ny andininy fahavalo, izy manao hoe aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza fa tsy nifankatiavanareo ihany, fa izay tia namana de efa nahatanteraka lalàna. Izay tia namana de nahatanteraka ny lalàna. Afaka malala aika ny sitrapon'Andriamanitra azon'ny kristianina tanterahana tsy mavesatra. Rehefa manam-pitiavana ianao, rehefa tia an'Andriamanitra ianao, rehefa tia mipiarabelona aminao ianao, tsy mpisopatra, tsy mpialina, tsy mpanivaiva, tsy mpitsaratsara, fa tiany olona ho sambatra tahaka anao. Sambatra ianao de ataovy koa zay asambatra ny olona miaraka aminao, mpiarabelona aminao. Sambatra ianao de ataovy zay asambatra ny olona mifanerasera aminao. Faly ianao, ataovy zay mba ahafaly ny olona miaraka aminao. Ory ny namanao, ataovy zay ahafaly azy. Tsy manana ny namanao, ataovy zay mba hifampizarana aminy. De hoy Jaona manao hoe zany ve de tsy azo tanterahana? Tena azo tanterahana zany hoy Jaona. Tanteraka zany rehefa ao am' Jesosy ianao, vitanao zany ny tia namana zany rehefa ao am' Jesosy ianao, rehefa tarihy ny fanahin'Andriamanitra ianao, de maivana aminao zany. Jesosy tsy mitady aminao tsony manao hoe aizany tsy hipirian'lay mandehana maka voromailala de ataovy an'izao, mandehana maka domoina, mandehana maka zanakomby, mandehana maka de ataovy sorona de isaony sy ny sisa rehetra araky am'le fitika ozy, tsy hoe tsy ilaina akory zany. Fa tenen'ny mpitilo any Hebreo hoe aloka tandindon'lay ankehitriny izay lasa izay. Tsy azonao lay ankehitriny raha tsy nisy zay lasa izay, fa tsy zay lasa zay akory no averina. Hoy ny mpitilo any Hebreo, hanamarinana anao, mba hanamarinana anao tsy famerenanao zay nataon'ny zanak'Israely akory, fa hampazavanao ny famonjena nataon'ny Kristy de nitantaraina taminao daholo ny zavatra nataon'ny zanak'Israely, fa tsy iny akory no amonjenanao, fa tsy azonao ny famonjena nataon'i Jesosy raha tsy nampahafantarana anao aloha ny dikany hoe zao ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa rehefa azonao ny fahamasinan'Andriamanitra aseho ny Exodosy, Levitikosy, Nomery sy ny mpaminany de zao takatrao am'izay ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra ao am' Jesosy, de mandehana ara tahaka an'ilay Samaritana tsara fanahy, mandehana tahaka ny tiavan'ny Kristy anareo, fa tsy mavesatra ny didin'Andriamanitra. Ivavakisika tompo misotranao zahay noho ny famindramponao sy ny fitiavanao zay anehonao aminay fa tsy mavesatra ny didinao, tsy mavesatra ny didinao satria ianao no manatanteraka azy eo amin'ny toeranay. Efa no hamarinonao zahay, nintinao to amin'ny azo fijaliana zay rehetra tsy ahatanterahanay ny didinao sy ny sitraponao, de no hamarinonao zahay. Endre zany fitiavanao tompo, fa nataonao hoe zanaka izahay, ary de hamarinonao, ary de tonga tsy mavesatra aminay ny didinao satria zanakao zahay. Tsy mpanompo izay ho ianao, fa sakaiza. Ary de tsy hitakinao ny vesatry ny lalàna, fa hitakinao kosa ny fahatanterahan'ny fitiavana anao sy ny fitiavana amin'ny mpiarabelona aminay. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny fanafahana nataonao, misaotra noho ny amin'ny fanesoranao ny ziogan'ny fahotana sy ny fanameloan'ny lalàna teo amin'ny fiainanay, fa natosako atao aminay kosa ny fahasoavana. Ary satria zanaky ny fahasoavana sy ny finoana izay no ny amin'ny Jesosy, de to aminao ahefa bebe kokoa, ho maivana mba afaka hanompo anao amin'ny fitiavana, ho maivana mba ho afaka nanateraka ny sitraponao, ho maivana fa tsy mavesatra mba afaka hitondra fanafahana sy hitory fifaliana amin'ny namanay.
jereo ary tompoany fijoroany vavolombelona ataovy mitoetra mandrakariva amin'ny finoana sy ny fanarahana anao zay mamelany aloka i amin'ny tsy fahatakarana ny sitraponao mamelany aloka i amin'ny tsy fahazotonay amin'ny fanarahana anao de ampahareto ny isa-tokantrano ampahareto zay tompo ho tia anao ho tia namana ampahareto ajiary fa enao Jesoa de fitiavana ary mitoetra tia amponay afahanay mitia anao sy afahanay mitia namanay tahaka ny tenanao de mametraka ny tontolo andronay anio ampitso eo mba fahasoavanao Jesoa. Amen.